Ny fomba famahany haoaiana ny disadisan'ny mpivady izay indray zany no hovoaboasantsika an'io faly miarahaba antsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana Jeanne Forest Santé aty Canada indray ny tenako. Eo anivon'ny mpivady, eo anivon'ny tokantrano no manomboka ny karazana fiarahamonina izay hiatefa any amin'ny manodidina ary misandrahaka any amin'ny fiainam-pirenena. Ry zareo haoaiana zany dia manana ny fomba manokana izay fandravonany ny karazana disadisa izay misy amin'ny toerana rehetra, na ao an-tokantrano izany, na eo anivon'ny fiarahamonina, na eo amin'ny mpinamana, na eo amin'ny mpiara-miasa, ary na dia eo anivon'ny firenena ara dia ampiasany an'ilay fomba atao hoe Ho'oponopono izay mbola nahitana fahombiazana hatramin'izao ary dia na dia ireny psikiatra sy psikology mpikaroka ambony amin'ireny centre psikiatrika ireny dia mampiasa an'izany zany aty amin'ny tany mandroso. Inona moa zany izany karazana metody ampiasan'ny haoaiana atao hoe Ho'oponopono izany? Io zany dia karazana hoe fampasehivana ny olom-pirenena tsirairay zany ny ataontsika hoe responsabilité-ny eo amin'ny fiainany, responsabilité-ny eo amin'ny tenany, ary ny responsabilité-ny manoloana ny fiarahamonina. Rehefa misy zany azy ny mpivady izay miady ao an-tanàna na misy disadisa na tsy mifanaraka, izany hoe ireo karazana toe-javatra ireo zany dia ilay karazana disadisa izay tsy voafehy intsony zany ao amin'ny tokantrano, ao amin'ny mpivady, satria misy ny fitenenantsika hoe ny tokantrano tsy ahaka. Fa rehefa ny mpivady zany no tsy mahita vahaolana, irery amin'ny olana izay misy, dia miantso izy zany ny ataontsika hoe ery avy any ivelany zany anampitosika zany ny karazana fifandaminana zany ao amin'ny tokantrano. Ohatraohatry ny ahoana moa zany no fandehan'izany hoe fampiombonana ny mpivady amin'ny metody haoaiana Ho'oponopono izany. Rehefa mananolana zany ilay mpivady dia manatona zany izy ny ataontsika olon-kendry zany ao an-tanàna izay efa mpanao an'io karazana famitranam-pihavanana io izay ataon'zareo hoe zany hoe samam. Io karazan'olona io zany no iresahan'ilay mpivady hoe misy olana ohatran'izao zany ka afaka ve ianao mba hamaha ny olanay. Rehefa en'ilay samama zany ny vaovao dia manome ny programy izy zany hoe amin'ny fotoana ohatran'izao zany no anaovantsika an'ilay famitranam-pihavanana. Dia rehefa tonga ilay fotoana dia efa misy ny fandaminana rehetra rehetra, misy ny latabatra zany izay itoeran'ny mpivady, ny lehilahy zany eto andaniny, ny vehivavy eto ankilany, ary ilay olon-kendry zany eo ampovoany. Dia manodidina ny trano zany izay anaovana ny famitranam-pihavanana zany dia ny olona rehetra ao an-tanàna. Izany hoe irony ataontsika hoe amin'ny fokotany iray zany atsonona daholo zany hanatrika ny famitranam-pihavanana amin'ny mpivady. Ka ny fanombohana azy io zany dia ny hoe rehefa miteny zany ilay olon-kendry hoe ity zavatra ity zany dia hampilamina anareo amin'ny fotoana maharitra amin'ny fiainanareo ray manontolo, ary ilay olon-kendry zany tsy mitanila. Izay zany efa zava-dehibe. Dia manomboka omeny fitenenana zany ny na ny vehivavy na ny lehilahy io zany omeny fitenenana. Dia mitantara ohatra zany ramatoa, ohatra izy nanomboka an'ilay
seansa zany dia mitantara izy zany ny zavatra rehetra izay tsy zakany zany tamin'ny vadiny. Io zany tena hoe aprisiana ny tsy hisy filtre mihitsy zany, ny hoe alahelin'ilay vehivavy zany amin'io fotoana io. De rehefa avy eo zany dia miteny koa zany rangahy rehefa avy eo hoe zao sy zao sy zao sy zao ny zavatra tsy zakako zany aminao ramatoa. De milaza ihany koa zany rangahy tena tsy misy filtre mihitsy koa zany no angatahana zany amin'io karazan-javatra io. De miaino zany ilay olon-kendry eo afovoan'izy roa ary mitazona foana an'izay hoe neutralité tsy mitanila izay. Dia mametraka fanontaniana zany ilay olon-kendry hoe karazam-panontaniana zany hoe rehefa ohatra zany hoe ny thème zany ohatra ny tarain'Andriamatoa zany de ny hoe rangahy ohatra zany mikapoka ohatra. Dia mametraka fanontaniana zany ilay olon-kendry hoe rehefa maninona izy no mikapoka amin'ny fotoana manao ahoana ary impiry izy zany imbetsaka ve izy no mikapoka sa manao ahoana. Dia manazava zany le ramatoa hoe matetika izy rehefa misotro toaka no mikapoka dia rehefa misy koa zany ny hoe zavatra izay famaliana zany dia amin'io zany izy no mikapoka. Dia ramatoa zany no manome ny karazana zany détail momba an'izay karazan-javatra izay. Dia mametraka ihany koa zany fanontaniana atao midragary koa zany ohatra ny olon-kendry dia inona no mahatonga anao zany mikapoka andramatoa ohatra. Zay zany no fanontaniana izay apetraky ny olon-kendry. Dia miteny ihany koa zany ilay rangahy amin'ny hoe izy tsy manaraka ny zavatra izay teneniko ohatrano izy be vava be loatra ohatran'izay zany ohatra ny thème. Fa ny thème mety misy karazany maro zany eo amin'ny hoe adiny mivady. Mety misy ihany koa ny hoe rangahy tsy mampidi-bola, mety misy ihany koa ny hoe rangahy mampirafy. Zany zavatra rehetra zany dia hoe karazana thème izay mety mipetraka zany amin'ny disadisan'ny mpivady. Dia ny olon-kendry zany no miezaka hoe mandravona ny zavatra rehetra izay hoe lazain'ny mpivady roa tota zany. Ka ezahana mafy de mafy mihitsy zany ny hoe samy ilaza ny heviny ary ezahana mafy de mafy mihitsy zany ny hoe ahitana vahaolana zany izay hoe ilay olon-kendry dia karazany hoe mametraka fotsiny zany amin'ilay toe-javatra mba ahafantaran'ny mpivady hoe aiza marina zany ny olana mipetraka ao amin'ilay mpivady. Satria raha misy zany ny fikasihan-tanana dia matetika ny tsy fahaizana miresaka, ny tsy fahaizana ny communication matetika no mahatonga an'ilay herisetra izay atao zany. Ka misy idirany be dia be koa zany ilay ataontsika hoe zany hoe fanambaniana ny eo ankilany, fanambaniana ny vehivavy zany izay hoe tsy mahazo miteny zany ilay vehivavy fa kapohana rehefa miteny ny heviny, rehefa tsy miarrange andrangahy zany ny hevitry ramatoa dia kapohana ramatoa zany. Dia ilay olon-kendry zany tsy hilaza mihitsy mandritra an'io hoe fifanazavana io hoe ianao ane ramatoa de tokony angina fa tokony hanaraka izay tenenin'ny vadinao. Ianao zany tsy tokony hilaza ny hevitrao,
tsy miteny zavatra ohatran'izany zany ilay olo-kendry fa tena mijanona neutre tanteraka mihitsy izy zany tsy momba ny atsy tsy momba ny eroa fa manao izy zany an'izay hoe ahitany ny roatonta zany vahaolana sy ny marimaritra iraisana izay hoe ahafahan'ireo zany anohy ny tokantranony, anohy iaina miaraka ao anatin'ny tokantranony, izay hoe famahana ny disadisa eo amin'ny roatonta. Ka rehefa zany hoe ao anatin'ilay olana de hoe rehefa mamy zany rangaha de mikapoka dia efa manomboka hita zay hoe aiza lay olana, izany hoe rehefa any amin'ny farany vahaolana zany dia hoe tsaratsara kokoa aminao zany ny tsy mandray zava-pisotro ramose na ny mandray ny zava-mahadomelina raha ohatra ka io zany no mahatonga anao mikapoka. Tsaratsara kokoa zany ianao ramose manao izay atony ny sainao ary mandray ny karazana responsabilité ao amin'ny tokantranonao, satria raha ohatra ianao zany ka misy olo toka foana dikan'izay zany ianao dia te anala sorisory, tsy te hiatrika zany ianao ny fahasahiranana sy ny olana izay misy ao amin'ny tokantranonao, dia tsy zakanao nefa ny fisotroana toka, ka mila zany ianao miady mafy zany ny amin'ny hoe tsy andraisanao an'io zavatra io intsony mba ampitony ny sainao. Mihinananao sakafo ara-pahasalamana mba hampisy ny angovo tsara ao aminao ary manaova ianao fanatanjahantena mba hanarinao ny karazana energie malotoloto rehetra ao aminao. Andehana manao karazana lamarsy any anaty ala ohatra, andehana manao ny karazana hoe fiasana tany na ny fanaovana zaridaina, mandinihan-tena amin'ny alalan'ny méditation. Rehefa hitanao fa tony ny sainao dia afaka hiresaka ara-dalàna amin'ny ramatoa ianao, afaka miaino azy tsy ao anatin'ny karazana excitation na haromontana izany fa miaino azy, mahay miaino azy, inona marina lay problema, iarahana mijery, iarahana mamaha. Ianao koa zany ramatoa dia tsara ihany koa ianao mba manana fitoniana koa ianao rehefa miresaka aminy fa tsy mikitakita na hoe manambany azy, satria ilay karazana communication mety zany eo amin'ny mpivady izay no mahakolokolo ny fitiavana ary mampaharitra ny fitiavana ary mahatonga ny mpivady ho afaka hamahany olany, mandeha lavidavitra kokoa ary handeha any amin'ny projet izay mety hatsaratsara kokoa ny tokantrano sy mety hatsaratsara kokoa ny ankizy ao an-trano. Ohatraohatran'izay zany no fandehan'ny hoe resaka fampiombonana ny mpivady amin'ny alalan'ny Ho'oponopono, ka dia ahitana vokatra tsara de tsara tokoa io zany. Na ato amin'ny klinika koa dia efa maro ny mpivady izay nanao séance tato tamin'io alalan'io Ho'oponopono io, dia ny fijerevana kaiky hoe inona zany ilay olana, inona marina ilay olana zany ao anatin'ilay fifandraisana. Satria raha vao tsy fantatra zany ilay olana, inona marina ilay olana, dia eo no matetika maharendrika zany ny tokantrano. Betsaka ny olana izay mipetraka amin'ny alalan'ny hoe disadisan'ny mpivady, izany hoe ilay ataontsika hoe faux problème zany.
ny hoe famizambizana ilay mpivady zavatra hafa no diadivana kanefa ny tena marina dia ny hoe saro-piaro ohatra ilay rangahy saro-piaro amin'ny vadiny dia milamila kisa izy milamila disadisa izy kanefa ny tena marina dia ny hoe tsy mahatoko teny izy izany tsy mahatoko ny valerany manoloana ny vadiny izy anefa no anampy azy bebe kokoa amin'izay fahatokisan'ny valeran'izay dia ny tenany ihany ny tenany ihany no afaka anafaka ny tenany ao anatin'izay tsy fitokisa-tena izay fa ny olona manodidina sy ny olona izay hoe manohana azy izany dia fanohanana ihany no azony manodidina tao fa izy ihany no afaka anasitrana ny tenany amin'izay lafin'izay ohatra fotsiny zany no resahako amintsika amin'izany zavatra rehetrarehetra izany dia mandeha zany ny karazana séance amin'io karazana famitranana ny mpivady io dia tsy miala teo mihitsy zany amin'ny séance iny raha tsy miravina zany ny disadisan'ny mpivady ary diezahana zany ny olon-kendry zany manampitosika fotsiny amin'ny hoe fanazavana ny olana izay mety mitranga olona efa zadrara zany ao an-tanàna no manao an'io izany hoe ny azy zany dia izay hoe fampandraisana ndraikitra ny mpivady fampandraisana ndraikitra ny olona tsirairay zany ao amin'ny fiainany izay zany no bazin'ilay hoe oponopono satria matona norina tokantrano zany ny mpivady dia misy ny karazana responsabilité zany izay tsy maintsy raisiny roa tota ampandeha anio tokantrano io hapiditra ny vola hanaovana ny fanabeazana ny ankizy araky ny tokony ho izy ny fandehanan'ny fiainan'ny fianakaviana araky ny tokony ho izy ao amin'ny tokantrano io zany no itoeran'ny ataontsika hoe karazana filaminana voalohany indrindra voazay vo iatefa zany any amin'ny fiarahamonina zany zavatra rehetrarehetra izany tsy miala teo mihitsy zany ilay karazana séance raha tsy hoe ny mpivady mihitsy no mahita zany ny vahaolana avy amin'ny olana izay hita teo amin'ny karazana fifanazavana satria ilay olon-kendry zany manampy ihany koa zany ny anazava bebe kokoa ny olan'ny mpivady satria io tsisy afan'ny arbitre ihany io ny eo an-kianja tsy de tena mahita ny hoe tena fandehan'ilay jeu zany fa ny arbitre no mahita ny karazana faute sy ny karazana hoe apitsipisiny madinidinika zany ny erreur eo ambony kianja izay zany ny asan'ilay olon-kendry dia rehefa fantatra tsara zany hoe inona ilay olana dia ny mpivady ihany no ahita ny vahaolana ka raha ohatra zany fisotrotoka zany no hoe hita fa matonga an'ilay fikasian-tanana dia eo zany rangano miteny hoe dia avelako tanteraka zany io toka io fa io no mahatonga anazy zany hoe mikasy tanana eny ny vahoaka rehetra ataontsika eo amin'ny fokotany zany zay manatrika eo izay promesse ndrangah izay dia rehefa miravina zany ny zavatra rehetra rehetra dia raha matoa koa zany etsen-daniny koa zany manao karazana promesse ihany koa zany ny amin'ny hoe mba tsy ametraka hoe karazana excitation be loatra zany eo amin'ilay communication fa milaza tsara ny heviny amin'ny pitonina
rehefa hitan'ny rehetrarehetra zany izay hoe inona marina ny tena problème de communication, problème ny tsy fifampianoana, dia rehefa samy hoe malala zany fa tompon'andraikitra ny tsirairay zany amin'izay hoe fetezan'ny communication izay, dia tapitra ny séance mifamihina ny mpivady dia mandihy zany ny mpanatrika rehetrarehetra eo zany, manao an'ireny karazana dihy aoaianiny reny zany faly zany ary dia miarahaba ny mpivady fa nahita ny olana ary dia ny atefa any amin'ny vahaolana. Dia rehefa vita zany ny fandisana dia manao ny misakafo zany ny olona rehetra eo dia misakafo ara-pahasalamana, efa ao anatin'ny règle de jeu daholo zany izay hoe sakafo ara-pahasalamana izay dia fantatritsika fa ny voankazo, ny legioma ary indrindra moa zany ny trondro no tena hoe foto-tsakafon'ny aoaiana zany, dia asiny an'ireny hoe coco ireny. Efa nolazaiko teto daholo ny vertu thérapeutique ny coco satria tena mampatanjaka ary dia mahasalama mihitsy zany ny fihinanana ny coco izany. Dia ny trondro ihany koa efa niteneniko teto daholo feno oméga 3 izay miasa any amin'ny ati-doha ary dia mora levonina, mampitony ny saina kanefa manome hery fiarovana maro dia maro. Ka rehefa ny ravina zany ny karazana olana dia izay rehetrarehetra izay zany dia ao anatin'ilay phrase efatra izay tononony zareo isan'andro zany vao mifoha zany zareo dia mamerimberina an'ity phrase efatra ity de ny hoe désolé, pardon, merci, je t'aime. Io zany phrase tononony isan'andro. Ny désolé zany dia midika hoe hitako ny problema amin'ny fiainako, hitako ny problema androany, zava-dehibe amiko zany manafaka zany io karazana problema io. Dia teny hoe désolé zany hoe désolé zany no nalahelo tesitra tamin'io problema io. Pardon zany hoe mamela ny tenako aho zany, mamela ihany koa ny olona izay niteraka n'ilay olana tamiko satria hitako izy zany amin'izao fotoana izao, dia mamela heloka an'ilay olona créer an'ilay problema aho. Ny tenako koa tafiditra ao anatin'izay hoe création de problème zay, tafiditra tao anatin'izay olan'izay, izany tompon'andraikitra tamin'ilay fisian'ilay olana koa zany ny tenako, dia mipardonner ny tenako koa zany. Ny merci de ny hoe misaotra zany an'Andriamanitra, misaotra ny tontolo nahitana amin'izay hoe karazana hoe famahana ny olana izay, satria misy ny olana izay tsy mety voava mandra-pahatapitry ny fofony ain'ny olona iray kanefa dia olana izay miandrona tao amin'ny tenany. Ireny karazana blessure tamin'ny fiainana ireny dia misy ny miandrona ao amin'ny tenan'ny olona iray mandritry ny androm-piainany tsy nahitany vahaolana, ny ialana tao anatin'ilay olana dia entiny mandramaty ny